nosoratany Tojo Nirina na Nirina Andry. Ho velominy iratra RM Maste anjaramanitry ny aina manozo idita niaraka tamin'ny fitahian-tsoatn iaraindraina ary radavy hôpital mystère nandrindra sy nanantotosa rima ny fanantenana. Atondray moa zany ry fanja miasa fa tsy anontana tsoniko. Asa hoe mety be dia be indray ve izao marara ty sa mba mitovy ny anontana ihany. Vao herinandro koa moa izay ihany tadiako. Dokotera Fanja marina. Dokotera Rado, enao koa dia manaitra ka. Tamana tsara ve aloha ianao e? Atao lasa saina be zany mantsy ny fahitako anao ko. Sa misy loana? Tsy hoe mananolana re za. Mba lasa ihany koa ny saiko hoe mba betsaka ary ve ny marary aty sa mitovy amin'ny any Antananarivo ihany. Ay ve. Ie. Nany amin'izay lohatra dia mbola vitsy e. Mbô koa mahalana ihany ny olona mankaty amin'ny toerana fitsaboanako. Rehefa sendra aretina sarotra iny zareo izay vao mivaka aty. Nefa tsy dia maharaka loatra ny dokotera miasa ato e. Dia izay ny antony nahatonga anay niangavy hoe aleo mba ampiana dokotera iray miasa ato. Ka gaga mantsy hoe za ve no affecté aty. Aika enao no nangataka. Fa nga moa zany tsy mety amin'ny Fanja e. Iny e, rehefa mifindra tahaka izao nge dia somary mbola makamaka volon-tany kely aloha e. Fa rehefa zatra ve tsy ho tamany hoe ihany ianao e. Marina aloha izay e. Ary aleo amin'izay ngambitsika hamonjy marary fa toa mila tsika mafy izy zany. Jereo fa tena maratra be. Ento koa. Tena ohatran'ny vo mafy mihitsy izy zany ka. Andao aloha anatiny eny tsika. Ary nahita olona zany ateo a. Fa inona ary iny? Zazakely manao akanjo fotsifotsy. Sa ve ny masoko ny mandroa? Dia tena tsy nahita tokoa ve reto dokotera reto e. Ohatra ny hafahafa. Ary aloha fa tohany ty marary ty loka. Lozako mandefa saina lavitra be eto fotsiny. Salama ianao dokotera. Salamo. Iza mora tsy mahadiso. Nambinina aloha ny fiantso ahy. Ay. Poniny ety amin'ny tanàna Ambohifanja. Raha tsy diso aho dia dokotera avy Antananarivo ianao e. Ie, affecté eto a. Tsy maharaka ho ny dokotera ty dia voatendro akaty aminy asa e. Fanja indray ny fiantso a. Faly mahafantatra anao ary ako. Ie, faly mahafantatra anao koa. Somary mafy aloha ety e. Tsy mba ohatra ny any aminareo mihitsy. Ny tena marina lavitra tanàna mihitsy ny toerana fitsaboana aty aminay. Ary io fiasanao io zao ny tena hoe ampy fitaovana tiako. Zany. Nefa mbola misy olona aza mandeha adiny roa. Iny adiny efatra kory aza. Mampalahelo be koa zany. Dia raha sanatria moa zany ka mahatena mpandehanana ireo olona lavitra be ireo ka. Zany ve moa dia olona izay natsoiny dokotera. Dia moa dia nanelanelan-dalana eny ry zareo zany ko. Tena mijaly be anio any olona aty aminay e. Ny dokotera sasany koa moa dia manararoatra be fahatany. Rehefa tsy ampy vola ilay olona dia averiny zareo fotsiny. Fa angaha koa misy an'izany ao amin'ny hôpitaly io. Tena mbola manjaka be ny kolikoly aty aminay e. Saingy atao ahoana dokotera. Tsy mahay taratasy ny mponina aty dia mora ambakaina. Tena lalina koa zany ka. Dia tsy mba misy mitory ve na koa hoe manantona manam-pahefana ohatra. Matahotra ny olona aty dokotera Fanja. Eny e,
ao fa ezaka hitady fahamarinana momba an'izay. Avelako aloha ianao fa mbola hanao garda koa raha ala nefa mbola hividy sakafo atoandro sao dia tsy mahasaketo indray koa. Indray dokotera tazomiko teto fotsiny ianao. Mazotoa re? Ianao koa re mazotoa e. Malaona dokotera Fanja. Ianao zany miandra le marary eo porta 103 sy 105 Eny ary dokotera Rato ny taratasy momba andreo ve nefa efa ao? Efa ao ka. Fa ny eo amin'ny 105 fotsiny mila jerijerina matetika fa somary manao krizy mantsy. Eny raha tsy maninona io. Eny ary dokotera. Dia aza matahotra ianao fa dokotera Rajo manampy anao ao e. Tsy hoe ianao rery koa no isahana izay rehetra izay. Rehefa misy zavatra ilainao fotsiny dia teneno izy. Voaray ary dia mandra-peona ianao izany ko. Ianao koa e. Lasa aloha Eny o. Lasa Rato. Aleo amin'izay aloha hijery an'izany marary eo amin'ny porta 103 sy porta 105 izany. Fa inona marina izany ny tena zavatra mitranga ato amin'ity hôpitaly ity e. Dia inona ny dikan'ilay sasakely manao akanjo fotsy hitako indray andro ry. Ary aleo sady mandeha mafy ihany aloha amin'ity couloir lava be tika. Aiza ho aiza eto moa izany ilay porta 103. Oay, nisy aloka mainty tazako indray teo. Fa inona iny? Le jiro ato koa moa dia mitsilopolopo kely daholo tsy tazana mihitsy. Fa ahoana ary? Fa inona marina ny tena misy ato e? Sa ve nambinina no resahako momba n'ity hôpitaly ity? Mino aho fa izy izao ny tena mahafantatra momba an'izay e. Raha dokotera Rato mantsy tsy hiteny an'izany mihitsy. Tena izay marina rangano ataoko a. Sa koa ve no tebotebo lava isan'andro eto? Salama nambinina. Manao ny dokotera? Mba misy resaka kely ataoko aminao izay raha mety. Fa resaka momba ninona izany? Tsy izany fa somary maikamaika kely mantsy aka sao dia tsy ho voavaliko ilay zavatra tianao angatahana amiko dia anahiranako. Dia ahoana nefa izany? Misy trangan-javatra hafa mantsy hitako ao amin'ny hôpitaly io tato ato izay. Fa ahoana dokotera? Mba tiako ho fantatra ny tantaran'io hôpitaly esahako io. Raha dokotera ao no resahako mety tsy ilaza an'izany mihitsy izy. Miangavy re nambinina. Mino aho fa mahafantatra zavatra ao ianao. Tena tsy anaiketo ty raha izao no mitoy. Ary tonga anie izany dia mipotra tamin'ny Fanja izy. Ka inona ary izany e? Tsy izany ho afa vao tonga kelikely tao ka sendra nisy olona narary tonga tao amin'ny hôpitaly dia nahatsikaritra zazakely manao akanjo fotsy izay a. Tsy hay hoe mandroa ve ny masoko sa ahoana. Avy eo nanao garda indray aho tamin'ny herinandro dia hitako indray ilay zazakely. Ny tarehany aloha tsy tazako mihitsy e. Fa ilay jiro ohatra mitsilopolopo kely izany foana. Zay aro a. Dia inona no amaliko an'izany eo? Ohatra ny mampatahotra koa ianao izany dokotera. Hatramin'izay anie mbola tsy nisy an'izany tao e. Ary mbola tsy isy dokotera nitaraina momba an'izany mihitsy ka hoe nahita tsangan-davatra ohatran'izany resahanao izany. Aza mandainga eo nambinina. Tena marina izany dokotera. Eny e, afaka tsy miteny koa anie ianao e. Tsy maninona fa hiezaka hafantatra an'izany ianao ela na haingana. Mino aho fa misy namono tsotro izao io zaza io matomboka eo. Tsy hoe misehoseho amin'ny tsisy antony akory. Ary mino aho fa dokotera tato ihany namono an'io zazakely io. Kalma ihany aloha ianao dokotera. Inona ary ty e? Ny tena marina. Ahoana nambinina? Tena nisy namono tao io zaza io. Zany ho a. Ary za mihitsy ny nanatro maso an'izany. Nisy vahiny tonga izay teo tanàna dia nifampiresaka mivantana tamin'ireo dokotera eo.
Ny resaka nataon'ny zareo tao tamin'izany moa dia resaka fangalarana taovan-jazakely. Ka anisan'izany ny zanako. Ary ny zanako no hitanao izany dokotera. Maninona tsara? Zanakao ny dokotera. Ndray andro izay nandeha teny an-tsena fa nivadiko tsy afaka nandeha moa tamin'izany fa narary izy. Somary harivariva nefa vao tonga tao an-trano. Akory nefa niakakako fa le vadiko efa nivalapatra teo amin'ny korotina ny tasako. Andray. Navelako teo anefa izy fa le zazakely no nijereko. Indrisy anefa dokotera fa tsy hitako tao tsony le zazakely. Andray, nambinina aok'izay re tsy ireo fa lasaka ny ramasinao. Tena mifona re ahy. No everiko fa zanak'olona afaka i zanakao le izy. Tsy maninona dokotera. Tena azafady re nambinina. Efa fantatro izay. Ianao mila ny zavatra marina ka izay efa voalazako anao izay ny marina. Indrea. Za koa mba ohatrinao ihany. Mitady an'ilay olona nakakeriny sy namono an'ilay zanako. Fa mbola tsy misy porofo afaka hoentiko hitanana azy. Fa nampy anao ary ahy. Fanontaniana farany sisa raha afaka mamaly ahy ianao. Ahoana dokotera? Aiza izany izay vadinao izay ka? Indrisy mantsy maty nisy namono izy. Andray. Ireo olona nakankeriny tato an-trano mantsy nisy fantany. Dia izay koa ngamba ny antony namoron'ireo olo tsy vanina azy. Tena mampalahelo ahy ianao. Soa fa efa fantatro izay. Fa hikaroka amin'ny marina tsika nambinina izany Misaotra dokotera. Ratsy makanisa misy roa lahy ty amin'ny biraoko fa misy zavatra tiako resahana amin'ny lavetivety. Inona le resaka tianao resahana re? Onoa. Ianao ve tsy nahatsikaritra hoe ohatran'ny lasa hafahafa izany ny dokotera Fantsa tato ato? Mana zavatra hafahafa mantsy Tena mbola tsy nahita aloha monsieur Rato. Fa ahoana? Zao ambaray volana indray mantsy madame Prisca no avy aty amin'ilay opération zazakely. Ay ve? Inona moa izany ny olana amin'izany ka? Tapenantsika vola ny masony dia tsy mivoaka ny resaka. Inona ary ny mampikorobaka anao amin'izany? Raha nanaiky an'izany moa izy dia nanino. Manahy fotsiny aho hoe tonga aty madame Prisca dia ohatra tehaka eto daholo ny zavatra ataontsika. Aza matahotra amin'izany ianao fa rehefa tsy mety omena vola izy dia ataontsika amin'ny fanaovana azy koa. Eny ary. Matoky anao any amin'izay Ok. Ary le marary tonga farany tao ve tsy maninona sa tena mbola marary be? Sérum atsika nefa izao tena kely nefa mila manampy sérum le marary ao. Dia inona ny atao monsieur Rato? Ve izay izany mbola misy sérum telo amin'ny bourgon Fantsa ao dia ao aloha maka. Resahako izy Rapitso marina rehefa tonga ao anjara mantsy manao garde Rapitso. Eny ary andeha haka an'izay ary aloha ahy maso toy ianao. Ianao koa toraka izay. Miasa indray izany ry Fantsa. Soa aloha fa maraina indray vao migarde. Tena miferitraina foana miasa isak'alina izao. Ary aloha atory fa make ifo maraina indray ka. Ary mba mifiry ary izao. Aiza moa findaiko teo? Efa amin'ny 6 alina kay. Fa inona koa ary izany henoko izany? Misy olona mandeha nezany eo ivelany ao izany Sary zareo ambadika ao mbola tsy matory. Tena misy olona mihitsy izany ka. Aleo jereko mihitsy aloha. Aiza moa fa nalahidy teo indray ary. Ity kosa ny kaika. Ary aleo vahana.
Toa tsisy nenenina akory. Mihidy be koa ary ny tranony zareo izany. Dia hiverina tory afa mangatsiaka be koa izany andro izany ka. Toa tapaka indray ary izany jiro izany. Fa inona foana koa ary izany ataon'ny jerama izany. Soa aloha fa nitondra n'ity jiro ty ahy. Aleo amin'izay atory fa tsy... Fa inona indray ary faneniko ato izany. Tena manomboka matahotra marina. Feo anjaza mitomany sady miantso ane izy izany. Dia isa nefa. Salama Docteur Rado. Salama ianao. Mandeha tsara ve ny asao e? Mandeha tsara ka. Fa iza moa ianao raha tsy madiso? Ohatra nefa hitako matetika taty amin'ny hôpitaly any mantsy fa nitondra vatanao salama izy zay raha tsy diso e. Za mihitsy ny dokotera. Nambinina e? Fa ianao indray fa fantatro tsara ka Docteur Rado. Ianao zany ne ka matady tsara mihitsy. Eny e, avelako aloha anao fa tena reraka be koa zany. Voavokada mantsy alina dia izay voanana fotoana kanina kely. Indray ary hitako tena lalo-maso mihitsy mantsy ianao zany. Izany ve? Ie. Avelako ary losa e. Endre docteur o. Dry. Fa tsy vanja ve tsy hitako misakafo etsitsy. Tena izy mihitsy io. Aleo aloha anatonako iny mihitsy. Docteur Vanja marina. Nambinina. Fangatsy miasa ianao. Manahoana aloha e? Manahoana ianao nambinina? Fa maninona aty amin'ny hôpitaly ianao? Saika hividy an'ireto fanafody reto ahy. Izay ny ankanisako taty. Fangatsy salama ianao? Ka misy namako izay reto salama dia tsy afaka makaty izy e. Lalako ihany moa ty isan'andro dia izany nakatiako. Aleo fa mirava amin'ny 4 andro any dia jereko izany namanao izany e. Tsy mety loatra ne manao dokotera tena nambininy. Marina izany dokotera. Dia aiza izany ianao no hitako raha riva? Aleo eo amin'ny tsenandrakoto e. Eo mantsy mba mahazatra. Tsy manina aminao. Mety izany ko. Ary izay ary aloha fa ilozaka ianao dokotera. Eny ary. Eny ary eo. Mandrosoa ianao dokotera. Ie, io izy. Ary tena reraka be ane izy izany e. Fa inona tsara hoe tena mahazo azy ty? Raha nolazain'ny Docteur Rado dia hoe fatigue générale hono mahazo azy io ko. Mahafaty anie izany ary nambinina raha tsy voatsabo ara-dalàna e. Nareo aza dia manao zavatra kinanga ohatr' izany. Mba marina e. Eo ary aloha jereko izy e. Ka tsy fananana ihany anie Docteur Vanja ny tsy ahafahanay mandeha tobi-pitsabony. Hainao tsara fa mpiompy sy mpamboly daholo ny ety. Tsy hitovy amin'ny any an-drenivohitra mihitsy. Ka eny e, fantatro tsara izany. Soa izany fa nahitanao dia mba nakatiako. Tena makasitraka re Docteur Vanja. Dia ajanony any amin'izay aloha ilay miantso hoe dokotera fa atao fotsiny hoe Vanja e. Lasa makarary sofina be mihitsy mihaino an'ilay hoe dokotera. Tsika mantsy mba mifanakaiky eto ihany. Ka tsy hafahafa be ve hoe tonga dia miantso anao mivantana amin'ny anaranao a? Tsy maninona re a. Fa azafady kely dokotera Rado a. Dokotera Vanja marina. Tsy hitanao ve dokotera Rado? Tena mila azy mantsy fa mila ampitomboana ny stôktsika ao. Ny sérum tena efa kely sisa. Tsy hitako izy fa ao fa lazaiko e. Izy koa mbola lasany amin'ilay marary lavitra tanàna iny angamba. Rono a?
Efa firy taona marina moa izany izao ianao ny asa tato ka miala tsiny raha hoe nametraka an'izay fanontaniana izay a. Efa 2 taona teo izay izany ny asa tato. Fa maninona? Tsy maninona ka. Ay. Mahatamana be izany atiako. Sady tsy dia sahirana loatra amin'ilay marary tonga ato. Fa ngahy ianao tsy tamana ka? Tsy hoe tsy tamana fa ohatra misy zavatra tsy mazavazava izany mantsy atoko. Fa tsy mazavazava ahoana koa? Tanàna milamina be izao ry Fanja. Eny milamina ny tanàna aty, tsy misy dalo, mpanendaka, von'olona, fa le ato amin'ny hôpitaly mihitsy. Hôpitaly? Fa dokotera Fanja? Fantatr'indriva hoe lasa be da be ny olona mizaha fahasalamana atao amintsika amin'izao? Ie, mahatsikaritra an'izany mihitsy a. Tsy haiko hoe no za vao tonga tato ve sa sady ohatrany hoe za rery koa ny vehivavy ato. Dia mety hoe izay ngambany. Nisy vehivavy ihany aloha ny asa tato fa le fomba fandraisana ny belan'ny lalan-tsara izany. Zanako dokotera. Sady misy feo miantsoantso any izany. Aza vonoina moa e, mba miangavy a. Ataonareo izy zanako a dokotera. Ny zananao dia zanakiza nefa. Sa ve le zanaky nambinina dia mety ho vadiny ve izany? Mety ho azo eritreretina. Ato ihany ve no dokotera Fanja? Dokotera Ranomarina, ianao koa manaitra. Tena azafady rea. Izany fa niany teo dokotera Rajo hoe ianao ireo ny ambina dia tsy milamina ny saiko dia nankaty mihitsy aloko. Ay, dia misaotra ary. Ary efa nitenen'ny dokotera Rajo anao ve hoe tokony ampiana le sérum fa efa lany ny stoktsika ao? Efa nanafatra izy ka. Ay. Sady efa nanafatra avy Antananarivo koa fa mety afaka roa andro ka mantonga aty e. Fa ngaha zany tena tsy ampy mihitsy le aho e. Raha hoe 2 andro dia mbola azo ampiasaina ka. Fa raha tsy tonga 2 andro kosa tena tsisy azo ampiasaina intsony aho. Ny olona tia koa moa tsy dia ampy sakafo dia rehefa misy marary tonga dia sérum avy hatrany no ampiasaina. Izay aloha dia marina e. Fa aza matahotra ianao fa tsy maintsy tonga io e. Ono a. Ianao ve zako mba efa nisakafo hariva? Ie, vao teo mihitsy ka. Avy eo nijery an'ilay marary tao amin'ny poste 40 dia saika haka torimaso kely aka ianao tonga tampoka iny. Tena azafady ary. Tsy maninona re a. Ao fa iverina hijery an'ilay marary izany dia matory aloha ianao e. Eny ary. Fa na izany izy aloha dia aza matory maty fotsiny a. Indraindray mantsy misy zavatra ilakanao tampoka. Eny re dokotera. Dia soava mandry ianao e. Ianao koa? Efa mba nahita mangirana ihany ary ve dokotera Fanja? Tato mantsy izy ohatrany tsy dia hitako tsoniko. Sa ve tena biasa be? Tena ataoko mahita kosa aloha raha fantatro ilay olona namono ny vadiko sy ny zanako e. Ary ataoko mahatsapa fangiry firiana mihitsy ny kosa. Ohatray Valirangaty ve tsy mijery tsara? Azafady tompoko. Atao inona fotsiny ary vao maso be io? Ka tsy izany fa nisy zavatra nalasa ny saiko dia voatonako tsy fidiny ianao. Tena miala tsiny indrindra tompoko. Ary amin'ny manaraka aza manao an'izany tsony. Jereo raha tsy mba ny kiraroko. Izao ve nandanako hiasa? Tena mbola mamerina ny fialatsiny re tompoko. Tena azafady indrindra. Eo voaraiko e. Ary aleoko mialety fa ohatrany mandany fotoana fotsiny. Ary ohatrany misy maratra izany ao ny tanan'ilay lehilahy teo e. Olatra. Vao niondrika mantsy izy dia hita be ilay izy. Andraso e. Olatra. Lehilahy misaritava dia misy olatra ny tanany. Nambinina tovariana be ary izany. Tsy maheno ahy mihitsy fa maninona ary. Aleo misy lohana tonana. Eo, inona ilay mahavariana dia maninona ty koa ianao? Dokotera Fanja marina.
Tsy izany fa mieritreritra ny tenin'ilay vadiko fotsiny dia izay no mahatonga lasa saina be ioko. Ka ahoana? Nanahoana ny asanao tao? Mahafinaritra. Fa inona aloha izany afaka zaraina ve sa raha ny asa aloha dia tsy ahitana torimaso lava Fa mesinina indray dokotera. Tamin'ny alina aho rehefa andeha hijery an'ilay marara dia nahita olona kely manao akanjo fotsy. Izany? Ie, avy eo niverina anakao amin'ny braoko akanjo. Maninona dokotera Franja? Nisy zavatra nitranga ve? Eny nisy vehivavy nitaraina hoe zanako dokotera. Fa ataonareo inona izy sy ny sisa. Tena nangovotra mafy ary nambinina. Teo dia lasa ny saiko hoe sao dia mba le zanakao sy le vadinao ihany ary reo mipotra amiko isan'andro ireo. Azo raisina ihany nefa tsy mitombony izany dokotera. Ahoana ka? Dia inona mahalasa sainanao io? Dokotera, raha hoe zareo ireo ary dia maninona ny tsy mipotra aty amiko fa tonga dia ianao? Ka mety hoe misy zavatra tiany zareo ampitaina amiko ohatra. Dia inona amin'izay ilay mahalasa sainanao teo? Mbola tsy mivalianao anie zahatra amin'izao Tadidinao ve sady niteny ray andro eny hoe lehilahy iray misy tandra? Ie, tadidiko ka. Dia inona ny idiran'izany? Lehilahy misaritava misy olatra ny tanany. Ireo ange hoy ny dokotera ny namono ny vadiko Izany hoe rado sy rado izany ny namono ny vadinao? Tsy haiko dokotera. Satria mantsy rado no misy tandra. Rado kosa isako manao akanjo fohy tanana dia hitako hoe misy olatra izany. Tena hoe izy reo lahy tokoa ve izany ao ambadika izao hoe? Tena mino aho fa ry zareo dokotera. Nefa amin'ny fomba ahoana nefa nanenjehana azy ireo Tena enjana aloha ilay mitory-tsisy pirofo Izay indrindra mantsy hitantsika eo foana ny atao tsy maintsy mahita marintsika. Engane dokotera. Fa sao dia tokony hinana lasopy kely etsy aloha izany tsika senao ny andro koa ity mantsy efa atoandro be raha teo. Ka ndao ary Zaho koa ary izany tena efa ramaka mafy mihitsy. Salama lesy. Salama dokotera. Ahoana ihany? Efa andraisana lahy ve fanjasa ahoana momba le afiriny? Tena mbola tsy niresaka momba an'izay aloha fa kialako any ohatra ny mahafantajavatra izany. Zaniko. Fa ahoana tenena lahy izany? Ka nisy taona izy nanahadiady be tsy tiako afantatra resaka be tabe nefa izy dia mody novaiko aloha ny resaka. So vakina fotsiny eo tsika. Ka inona ary natao amin'izany Inona volana rosalahy? Mety amin'ny herinandro mantsy madame Prescano avy aty. Dokotera, rajo anety mahita fika foana tsika ary tsy very mandeha izany. Eno matoko fotsiny hoe rehefa tonga eo madame Presca dia misy zavatra omena azy io voaray ary aleo angamba aloha hamonjy ny posta ka dia mahazo teo ianao dokotera rato. Oldy rajo ahoana? Raha pitsiny hoe madame Presca ny andeha aty inona ihany no atao? Trahatra hoe daholo ny zavatra fentsika. Kalma hoa fa inona izao raha hoe vahaolana farany akaiky dia hoe ahoana? Inona hoa fa aza mitororoa be fotsiny laranga? Izao no atao rehefa tonga eo dokotera Franja dia tenena izy hoe omena rebo aloha izy mandra-pahavitan'ny aferatsika. Amin'izay koa tsisy manelingely tsika. Le fitadiavana an'ilay tovany zazakely mantsy mbola tsy fantatro hoe rovintsika ny ahita. Ohatra mety koa aloha izay nefa nely ty raha omena an'izany izy dia mety ho ray volana mihitsy dia tsy ho gaga ve izy hoe ahoana koa ty fiatoana mandritra ny ray volana be ty nefa ny karama mitomboka foana. Zay indray aloha ny olana ka tsy afaka monsy anambitamby azy tsony nefa tsika fa tsy maintsy izay ny tondro zotra rahana. Dia ahoana ary? Na ampitombony karamany izay sisa ny hevitra hitako farany. Izay tokoa ngamba ny ataontsika dia aleo koa hidia ny hôpitaly dia asiantsika peta-drindrina eo amin'ny vavahady hoe raha misy vonjy tampoka na urgence dia atsoina ity laharany ity. Mety izay sady efa tia manatiny ity koa dokotera Franja. Aleo aloha dia anirina an'ilay marary azy dokotera Rado
mila raha maso akaiky mantsy izy fa tena voatona mafy. Ina ry se karakaro tsara le maratsika ao Io. Bonjour nareo. Ndry, ary fa maninona zany dokotera Ratsy tonga dia lasa raha vao tonga? Dokotera Fantsa. Bonjour anao. Tsy hoe akory tonga ianao dia lasa izy fa mbola misy marary ohatran'ireo dia lasa namonjy an'izay ihany izy. Ay ve? Ka gaga mantsy ako. Ary eza zany no miporta misy marary ofinjaiko androany dokotera Ratsy? Ay zamore. Ay. Ao amin'ny porta 111 ianao mandeha. Efa misy ny lisitra amin'ny fanafody izay ilaina ao amin'ny latabatra marary eo. Ay. Tokony voakanao ny hariva mantsy izy raha ohatra ka tsaratsara ny fivany. Ary le sérum ve efa azo daholo ka? Efa ao ka, aza many amin'izay ianao. Niary dokotera Rado Allo zany tonga dia amonjy ao. Dokotera Fantsa, vetivety iny ianao Fa misy ina dokotera? Mbola misy zavatra adino nga sa? Zao dokotera Fantsa. Ie. Rehefa tapitra ity volana ity dia somary miato kely aloha anao mandritra indray volana. Tsy zany fa mba mila maka congé kely koa iny ianao Nahita ny esianao tato izay mantsy dia hitako hoe tena reraka be ianao. Sady lalo maso be foana. Tena hoe ray volana mihitsy ve dokotera? Dia tsy afaka makatsony aho zany. Satria mantsy mety verina any Antananarivo aho hijery amin'ny mamako. Raha izay indray ny olanao dia tsy maninona fa omena congé ianao Misaotra re. Mankasitraka re dokotera Rado Zany ve dia ilaina fankasitrahana fa zay dia zao karaha manao akory tsy mihena mandritra an'izay ray volana izay fa vao mainka azy hitomba voenty. Zany? Zany kory tsy hoe inona fa mba afahafa-po kely avy aty aminay noho ianao le mpiasa mahafatra-po. Kady ho fitsinjovana anao ihany koa re zany dia zao koa raha misy ilaina dia aza misalasala mihitsy miteny aty amiko. Oe, misaotra betsaka dokotera. Sady tsy dia betsaka moa marary aty Mankasitraka indrindra re dokotera Rato ianao koa zany zay fa mahazo tolo anao fandeha. Niary tompoko. Hafahafa. Sady tsy lozika mihitsy zany hoe mahazo congé ray volana nefa mbola mitombo avy roa ny karama dia mbola mahazo koa raha mila. Tena misy zavatra ketrehany zareo ato ka. Dia mety inona nefa? Tsy maintsy makany any Nambinina zany rehefa mirava amin'ny efatra dia jerena hoe mikatona ve ty hôpitaly ty rehefa volana Jolay sa ahoana. Ary aloha makany amin'ny porta 111 ary aloha hijery an'izany marary izany fa lozako mandefa saina lavitra be eto fotsiny. Andrekako fa inona le tazamo masoko teo iny? Vehivavy manao akanjo mainty sady manondro an'le porta 110. Mitaritarika zavatra ne izy zany ohatrany hoe mitalao be zany. Izy koa moa tsy mitodika aty mihitsiko. Ary tonga dia miditra fa tsy mamova ravarana. Tena reraka zany. Efa saiko tsy vita mihitsy le tanimbolony rema teo marina. Le tanimbolony zareo koa moa tena midadasika beko. Na efa dary ve miasa an'io vita. Zay ara moa efa hoenina mbola matsiaro sahirana ihany ko. Dia atory amin'izay rovatsy. Nambinina. Iza koa ary zany? Iza? Le vadinao se Vadiko? Very zany izy indrindra re fa inona ny akanesanao aty amiko aty? Matahotra ary vero mariny. Aza matahotra ianao vadiko
tsy ampijalanao akory. Mila mifamonjenao izay mianaka ary nambinina. Dia amin'ny fomba ahoana e? Amin'ny fomba ahoana nanaovako an'izany? Rakao falazako taminao iray nambinina. Misaly izay mianaka. Dokotera Rolar zareo. Iray misy tandran-tarehany dia indray kosa misy olatra ny tanany havanana satria rehefa nysotomiko mafy be ny tanany dia voadidiko tamin'ny zavatra maranitra io tanany io. Mangatsiaka be izay nambinina. Fa izany nefa misy anareo ka raha ny andro sefopoko tany amantsy tamin'iny dia tsy hitako tao an-trano intsony ny fatinao. Marina izany. Fetsy be ireo tsy fanin'ireo ka nalainy tao fatiko ary nentin' zareo any amin'ny hopitaly. Ao amin'ny porte 110 misy anay. Eny ary eo fa ezaka hitady eo amin'ny hopitaly aho. Vero mafy tamiko ny fandazanareo mianaka. Lasa sahirana ankehitriny. Raha vitako ny namerina anareo ho velona indray dia nataoko iny. Nambinina. Sapako be ny ao amponao ao. Aza manafa mitsotrananao sy dokotera Fanja. Hitako fonina hitady amin'ny marina ny momba ny hopitaly eo izy mantsy. Tsy ho ela dia hipotra ny marina rehetra momba ny hopitaly io nambinina. Vero raha azoko tsara n'izany anie dia aza toy izany antsony. Tonga soa ianao Madame Priska. Inona vaovao anao? Salama dokotera. Araka ny antsony ataontsika matetika ireny dia tonga araka fotoana fahamezany. Ka sao dia tokony hakala taovanjazakely amin'izay tsika? Misy olana angasa? Tsy hoe misy olana. Hitanao? Mbola ao amin'ny porte 110 ao ilay entana dia sady mbola ho karakaraina koa. Mety ahatra ny amin'ny 3 andro any mihitsy mifandidiana azy. Tsy miraraha an'izany ahy e. Afa vita ny fantatro dia midemary tena zany. Aza atao an'izany kosa moa madama. Io ary nefa kisindrasena na entana an'io e. Dia maninona? Dia raha mety aminao dia tonga dia atao izao mifandidiana ary. Dia raha ohatra ka hoe afaka miandry kely zany anao dia eny e vitaina hatrany farany ilay izy. Zao ary ny ataontsika e. Tokony ho 3 andro ihany any eto Madagasikara. Ankoatran'izay tsy maintsy miverina ny ivelany fa tsy afaka miverina intsony. Eny indray ary. Ao fa izanay ho atao zany. Fa tsy dokotera raty ve tsy tazako ity. Dia isa zany ilay olona miresaka amin'ioka. Vehivavy mihaja be. Dia inona zany ny resahan'izy ireo? Mino fa mety fantatry nambinina koa io madama io. Tsara zao dia tokony eto nambinina ahafahana manao ny paikady amin'ireo. Dokotera Fanja? Inona ny ataonao eto amin'ny varavaran'olona eto e? Ianao koa ty dia tena manaitra. Izany raha tsy saika mivady-po mihitsy Azafady re. Ka gaga be ave maninona eto ianao sady amin'izay miafina be ohatran'izao. Sa misy olona atahorana dia miafina azy ianao? Ary tsy mahita nitako kay nambinina izany fangainao tsy mahita ndretsy ampitiretsy ka. Jereo fa dokotera ratsy sy vehivavy iray mihaja be. Ndraso hoe ie tena izy mihitsy io dokotera. Dia fantatrao ve io vehivavy io? Raha ny endriny aloha dia fantatro ka fa ny anarany indray ny tsy haiko. Dia inona nefa
fa nidikan'izao. Arono aloha atsony ratsy aloha nampiana amin'ilay fandidina so dia taraiky be adio. Soa aloha fa nisy an'ilay ranga antitra be iny raha tsanga mba dia votsitra teo indray vola be. Mba aizako moa izany nosindaiko teo naleha. Tika ary aloha atsona malaky ilay zalahy iny dia mankeny amin'ny hôpitaly fa so misy matsikahatro ihany. Ohatray fa ahoana koa ary zany tomson ny libra fotsiny nyfanday fa tsisy maray lety maity ary inona koa le hitako teo ohatrany hoe vehivavy manao akanjo mainty lava be zany sady vonjea retrovisera tonga dia hitako nanakona tampoka teo le izy. Ary aloha hidinahina dia hiakatra ny ambony fa efa miandra izay dokotera azo. Dia ahoana natao Fanja? Tolozanao midororo reto fotsiny iny. Moramora aloha ianao e. Tsy hitanao nga io sécurité io ka. Hitako io ka. Fa amin'ny fomba ahoana ho any idiratsika aho. Iandraso eo dia atsoka ianao avy eo. Andraso aloha fa hoaiza ianao e. Tena lasa ihany izy. Za rery ny tavela eto le ty e. Dia inona no ataoko? Ary mivadika tany ambadika ny lalany fanty izany a. Io fa mitsaikontsaiko moramora. Le sécurité koa amin'io variana be tsy mahita azy ao aoriana akory. Io fatorana. Ary aleo amin'izay kopahana ambinaka ty. Io fa miantso afantso. Aleo anantona dia sady asiana zakazaka raha hitosika ihany. Sa koa ianao Fanja tsy hanananao anitra akory mihitsy izy. Aza mbola miresaka betsaka aloha fa tory ty dia tapeny koa vava so mifo eo ka iantso vonjy. Mba malakilaky le izy a. Efa manao azy ry ahy e. Tratra eto ihany any farany e. Inona ary ty bekisitana be ty koa e. Dia ahoana ny atao amin'ity dokotera? Ahoany amina ahoana raha ngaty fa tonga dia atao amin'ny fanaovana azy e. Ohatra ndray vavao be amin'ilay asa reny nareo ko. Tsy hoe vavao be amin'ilay asa fa izy atao zao dia ohatra ny manahirana. Hatr'izay manko andro alina foana nefa amin'ity tao atoandro be nanahary. Raha zao anie misy dokotera tonga tsy rery dia ahoana e? Tsy hiasa zany le tsy io a. Dia aza be resaka mihitsy aloha fa le asa efa toana tsara e. Namantsy izy dika amin'ny mantsy io raha ohatra ka tsy mety io a. Dokotera, fa tsy maheno zavatra ve nareo e? Aza manadala le tselahy. Tena tsy raharaha ino-rato mihitsy any ny teniko e. Maheno vehivavy mitaraina sady mitomany. Zany ve dia tseniny? Ohatry ny hafahafa. Fa inona koa ary ty mampidanaka anareo ty inona ratsy a. Eto aty aloha ahitsy kilitsy. Ay le ty e. Dia mifatotsara nareo amin'ilay zavatra atao fa maikaterina inge ty zavatra ty. Efa mifantoka fa misy zavatra tsy milamina mihitsy ao dokotera. Mbo marina e. Ohatray. Fa inona zany dokotera? Misy zavatra midoboka mafy any amin'ny lalatsarany. Le ty koa raha nga mandriraka mihitsy ka. Ka marina zanyko. Andraso hoe vetivera fa jereko any zany. Eny ary.
Tsisy ninona ty tao Ay, le varavarankely fotsiny nitsofon-drivotra. Eo naveriko nakatona mola izy. Eny ary. Ary inona koa zany ty mampangofonareo vetivety. Ohatra ny tsy bandy mihitsy raha nareoko. Efa mezaka mifantoka fa andao ataony azy. Dia aiza ho aiza mirety varavaranreto zany no misy an'zareo ka. Sady maizina be koa moatiko. Sa ve rehefa miditra eo ampitaly ity dia maty daholo ny jiro. Tena mahatahotra raha zarery no atika. Ohatra fa inona dia atao le lalana tsy lovina fa tsy mivalako ny tapikirina be otriny. Oay, tena azafady. Entiny fatahorana azafady ry Fanja. Fa enao ty ve lehilahy sa vehivavy? Za indray ve rangany sasana ho izy. Ary mangina amin'izay aloha fariana roa sisa dia tonga tsika. Oay, ary inona ny hitako iny? Lafo kely manao akanjo fotsifotsy. Fanja, hitanao ve io aloha io hitako re io ka tsy taitra mihitsy ianaoko. Zany nefa ty tena mivaloarika tanteraka mahita azy ry Fanja. Tsy taitra amin'ny osondre efa hitako io. Mino fa io olona manao akanjo fotsifotsy io no hitarika antsika any amin'ny misy andro dokotera. Dia inona zany natao raha autokory zareo ka? Tonga dia hidianao amin'ny efitra misy azy izy roa lahy dia miantso polisy tsika. Mety zany Ary ohatran'ny misy olona maresaka ny eo andalatsara zany. Dia hoy iza nefa. Mila mailo ela rato fa hafahafa sao avelako aloha dokotera rato fa andehandeha. Fa andeha ho aiza koa dokotera rato ty ane mbola tsy misasaka akory ny fandidiny. Ho atsy amin'ny porte 105 azy fotsiny dia fitaovana ray sady miverina eo eny ary. Isy raha eto niany kijoko voajoko nareo androany. Ary aleo aloha mitsaitsaika moramora ihany sao dia misy mahiny eto zay. Ary aloha hidina moramora koa mivaravarana. Efa vonina tsara ve ianao efa hitsy mantsy le trano fanaovan'ny zareo ny asa ratsiny. Ay zany etsy amin'ny tsy porta 110 itsy ay jereo fa misy tovovavy mandady iny sady manondro an'le porta 110. Raha azoko tsara ane zany dia ao no misy any very sy le zanako voalaza anao. Vero vero tsy maintsy tonga ao izay hanavitra nareo mianaka. Eny fa na dia efa nofo magnatsika azy nareo. Ary ataoko mahita reny tsy voaniny reny androany. Nambinina dokotera kalma aloha ka tsy rariny kosa ny ajanona aloha ny ranomasy fa tsy havitana zavatra anie zao tsy fantatra ao akory izay olona ao na izy ro lahy tokoa na olona hafa. Ay aleo tonga dia dirako fa tsy mandry an'izany intsony aka. Nambinina tena lasa ihany izy marina. Dia inona nataoko sa tonga ve dia hiantso polisy Andatsoko lovoko eto fa raha vao mandalo eo tonga dia donainako amin'ity vilava be ty androany. Ataoko mahita ny sary mijaly isany anio fa tsy naposinao no natongavako mieritreritra mantsy nareo fa tsy mahafantatra an'izao zavatra ataonareo zao fa inona koa ny alehan'ny lahy ty fiza koa lahy fa angahony tsy mahatadidy zato dokotera Ratso ka le nanitsaka ny kirarinao tamin'iny ay lahy aka inona ary zany ny antondihan'ny lahy ty zao. Atsaharo miaraka amin'ny vavateny zao izy zavatra ataonareo io dokotera. Aza malatsa keo letsy vola be ty ve dia avotsitra
Fa mikasa anao inona hono ty bandy kely ty? Ha? Aleo amin'izao variana amin'ny tatasika be zao ny amiresako an'ity. Sany ary-dadazo hoe! Madya! Tonga de taty miatoko mihitsy izy zany tena fana. Tena feoan'ny ambininy zany eniko mikika be teo zany. Fa misy inary. Dokotera Fanzy. Aza matahotra ianao fa vonina niaro anao ahy e. Nambinina kosa. Voafatotra ry dokotera ratsy sy ratsy ao. Aleo aloha zareo anao fony ao fa ny atondry kosa dia izao. Ndana miantso polisy. Dia ahoana raha tafaporitsaka ao ry zareo ka? Naza matahotra ny amin'izany ry e. Itiko efitrano misy an'zareo io dia ampiororoko. Ka rehefa tonga ny polisy dia vako amin'izay ny varavarana. Eny ary e. Ao fa andeha hidina ny ambana zany antso polisy. Tapaka koa ary ny jeriko. Ny ascenseur koa jereo tsy mandeha. Mbola misy firetage nefa vao tonga ny ambany. Aleo ranga fandehanako tongotra. Hiazakazaka mafy drahatra ihany laha. Ay kely ena nefa monsieur mafy be. Biadava kely azo ary le kely Vao aloha ny vava voatrany tehiteny le ry zany. Tsy hoe inona ny tiana ambara. Marao ary va iny. Dia inona amin'izay ary ny paoziny lafarany. Asa atao ela fa mbola betsaka zavatra miandry anay. Raha mafy be lesany dia va ao ny tady dia andao tototondry. Tsy maninona mihitsy raha tambatra ilay samitsamo. Manofo ngambo le ty. Ela ary teo vovodona kely tamin'iny tonga dia torana. Maika fa hoe izay mitsamo maniady amin'ny lave. Nofy ane zany. Dia gaky la. Ka va ao ary ty tady ty fa aza may vavy fotsiny. Dokotera rato ahoana ray e. Misy zavatra manakoako be indray ne zany e. Io ndray le tisan'ny redaredany tena matahotra ny ahy. Jereo raha tsy misy setroka fotsifotsy ny varavarana. Sady manaikitsorona be. Oay le ty tena misy setroka fotsifotsy mariny zany. Sady mahay mibely tia zany. Aza matahotra malalako za ihany ty. Haiko fa tsy ho tafavoakato mihitsy ianao dia tsy maintsy nanao an'izao Vero malalako dia inona zany ny ataoko fa ny tanako sy ny tongotra ny mifatotra e. Aza matahotra ianao fa ho vahako io dia mindana mitsoaka ny ivelany ao fa hidiko ato ireo. Eo ary zay kosa fa miva ary aleo amin'izay mamonjy an'ilay varavarana teo fa tena manetroka be izy zany. Tsy maintsy hoe mandady moa zany ko. Raha tonga dia mitsangana eto mantsy dia ho hitan'izy roa lahy. Ohatra ty arinaky izany ty le bandy teo
Tena tsy tazako tsony fa maso koa tena jambena n'ity setroka be ty. Tena tsy ahita mitsinjo mihitsy rangala izy. Ka lazako arany dokotera e. Tafavoaka ihany marina. Dia inona zany ny ataoko? Le lalana koa tena tsy tadidiko akoriko. Mandeha any ianao makany ambany dia ampifanjy. Efa nataoko ny antso polisy izy manko. Mahagaga nefa dia mbola tsy tonga foana izy hatramin'izao. Ny olana izao tsy afaka manidy any varavarana tanteraka fa misy fetrany any. Zany ve? Mandeha any ianao dia aingana any Andeha hamonjy aza zany e. Andriamanitra, aizary anao ahita posta polisy eto. Zany efa tsy mitondra telefonina akory. Ampio atombo. Fanja. Fanja daholo ny polisy fa mbola ianao rery any hitako eto e. Tena tsisy posta polisy kay aty. Zaho koa tsy mitondra telefonina. Tena verevitra ary nambina. Andraso lo tsapatsapaiko ny posiko. Tika. Tsoy amin'izay ary. Dia andao hiaraka hiakatra any ambony aingana fa sao dia tsy teo indray ry karla reny. Aizary. Allô? Inspecteur? Tongava malaky nareo aty amin'ny hôpitaly misy anay fa misy dokotera Rola manao afera tova zay aty e. Ie, angana re. Ary andao amin'izay hiverina hiakatra nambinina. Ohatray marina. Toby vola varavarana. Fa ahoana io e? Andao aloha hijery izay mitrangao e. Moramora ihany ianao ry Fanja. Sao dia tratra ohatra nahazo ateo. Le teo mantsy tena tsy napoziko mihitsy. Ka ianao tsinona maika tsy faingana ka? I dokotera Rado zao hitako mitsitra amin'ny tany itsy. Ie, i dokotera Rado kosa tsy hitako hoe nakaiza. Eny marina. Fa mbola misy tohatra miakatra ve zany any ambony any ry Fanja? Karazana fampirimanentana sisany any fa tonga dia terasy avy eo e. Ka tsy aleo tonga dia hojereko any zany. Ataoko mahita iny androany. Maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Nambina, aza maika ianao e. Maty any ane ianao e. Tsisy maty amin'ny andro izany eo ry Fanja. Tsy avelako amin'izao fotsiny no mpanao ratsy rangafa. Eny ary e. Manome fankaherezana anao Iengana tsy aninona any ianao. Misaotra ry Fanja. Lasa? Fa zao tonga dia fatory aloha io anankiray io fa sao dia ho vototra eo indray. Zaho aloha andeha hikarika an'ilay tsy manjary iny e. Indray Tena soa ihany aloha fa akaiky varavarana fa afaka nitsoka ihany. Raha tsy izany mantsy dia tena taraiko tao koa. Iza koa ny anaiky raisy-potsiny teo. Raha tsy koa kely vovoka ina dia torina tsy mahatsiaro tena taoko. Ary aleo amin'izay mitady lalana ivoahany ato aloha. Ty izao misy tohatra kely miakatra any. Aleo somary mandroso kely hoe. Mila mailomailo fotsiny alarina ambinina sao dia ho tratra ohatra n'iny fanorohan'ny ray Nitampoka tsy mahalelahy. Oay ety. Tena misy manokana ilay varavarana. Dia tena tsy namelamy mihitsy ve ahy e. Inona moa izany fa dia mifampitady eto tsika e. Ary aloha hita tamin'ity ohatra ny varavarankely ity dia mivoaka any amin'ny terasy amin'izay. Inona ity e? Tratra que là fa ho aiza io e? Fa andositra ho izy.
Mbola manaty loza ihany lah. Makanesa dia amin'ny terasy malalaka aty zany re. Ho avy alesy e. Ka zany ary loha ny takalotiny e. Tsy maka izy zany e. Fa zany volana amin'ny tare. Ary mbola fikitaka ty e. Tena mandera be ny oriko marina. Kiko mahona ny foan'le taka teo. Olona vonina say lavolefona. Samy ray ary loha ny takasitiny e. Dia mbola fiko an'iny alo ty e. Tena ela fotsiny izy zany fa tsy makasy azy akory e. Tena jerena bantamba amin'ny voary ty kay tena mahay mikoma be. Manafisafa fotsiny lesy reny e. Tena mila mitady hevitra la raty vatsy-poin tsy tia raha zotaka azy totondry kely zao dia kosa misy vy maranitra. Eo tonga dia atsipiko any ty. Kay mandeha mamba. Nahazo tsara ianao izay rehefa mivelesiko mafy. Sady tonga dia torana kay izy zany. Vanja, fangay ianao niakatra taty e. Tsy maintsy nanaraka anao aty ahy e. Raha tsy hisy angamby ianao dia efa voatoraka tamin'iny zava-maranitra iny teo. So fa tonga ingana. Rehefa tonga ao nga reo polisy ka. Ie, raha tsy zany ve ahaka aty e. So fa tonga malaky ianao zany fa raha tsy zany dia voatsindry n'iny vitena am-pelantanana iny Ary andao zany andeha. Inona tsony moa ny atao aty? Tia rehefa torana raha teoko. Aleo aloha fa torako ihany ny tongony sy ny tanany sao tonga eo ny polisy dia tsy hahita azy eo tsony. Zay, vao fatotro ty. Ary andao amin'izay tsika hidina any ambany. Tena makasitraka anao indrindra dokotera Vanja. Ny amin'inona io? Tele dokotera ho ajanony fa mampisy elanelana be antsika. Ka marika ny fanatsakanao anie zany. Fa eny aleo aratsoko hoe Vanja ianao raha zay ny tena mahafalifaly anao e. Dia hiverina any Antananarivo amin'izay zany ianao. Fangahoany mbola te ahitana foana ambinina ka. Raha ny sitrapoko. Fa asa monina le anao aty dia tsy afaka ny aneranao aka. Anso po malahelo be ry tony e. Ao fafaka alohan-dranomasy fa inona ary ty lehilahy be ranomasy ty. Ka efa zatranao any ary Vanja. Dia tena vita tokoa moa zany iny afera taova sy hôpitaly mistera iny Eny tokoa e. Tapitra treo momba azy. Izy mianaka raha teoko hoe efa nalevina any amin'ny fasany. Dia za rery sisany aty. Ao rehefa hitsidika anao matetika aty ahy e. Misaotra toko. Maty kelary nambinina. Ai, to manonga ianao e. Marary anie zany e. Jereo anie raha tsy mangana mihitsy ny sandriko nanaovanao azy e. Ka efa tenenina foana. Vanja. Nambinina? Tiako ianao. Mibanjina amin'ny masony nambinina ary tonga dia norohana avy hatrany Eny koa hoe mankoritsina avy hatrany ny vatako rehetra rehefa mifapikasoka amin'ny olotra iny. Za koa tianao.
lasa mivady ihanytsika ary nambinina amin'ny farany a. Hita ho akiko. Lasa vadin'ny dokotera Fanja ihany ny hafarany. Tena tsy mino ny zaiko akia. Hoe ahoana na lasa vadina dokotera? Le dokotera ho ajanony any amin'izay. Efa zany narana mahabotrabotra ny diko. Efa vadalahy amin'izay any a manomboka izao e. Antso fotsiny aho hoe Malala. Fa hono tokoa alesy. Ahoana kely Malala? So dia tokony hianatra dokotera ianao dia amin'izay rehefa misy marary mankaty an-trano dia ianao mandray an zareo. Lasa miandry foana mantsy zareo dia manahirana. Ela nefa tokony mahavita le izy. Marina aloha zany. Tsy valo taona ve moa mianatra an'ireny dokotera ireny vao tena mivoaka e? Ie. Tena tsy mahandry an'izany akia. Aleo amin'izao ihany ka. Tombotsoa anao ane zany e. Ny ahy efa vita. Sady hitako hoe lasa mandroso be le hopitaly taty aoriana vao nigadra rado sy rajo. Tsy mipoitra intsony le zazakely manao akanjo fotsy. Ka mitombina be zany ka. Satria efa tsara levenana ny maty. Indrisy ry sombony aiko sy ny vatoko. Lasa iverina vovoka indray ianareo. Indray. Ary le sanako tsy mba niantso atady akory. Tena malahelo a. Ina ary ty. Vako ny voko ry Fanja. Efa eto ane ahy e. Misaotra. Ene. Mety misy zavatra tsy fantako hitovy amin'zareo. Eo fa hiezaka ihany anefa sy anome fahasambarana anao. Makasitraka anao indrindra ry vato malalako. Mino afa tena tia tokoa ianao. Mino afa tena tia tokoa ianao. Ie. Fa zao marina lesy a. Ohatra e. Fa inona tampoka teo koa ty mahazo anao e. Fa marary anga ianao. Tsy maninona ka. Sa mitondra voka angamba. Fa hono marina ho ara tsy mahadiso. Vavy mosala le zanakareo sy vero. Lakely. Indrisy mantsy e. Saika mba nampitondraiko ny anarako nefa tena lain'ny tompony sahady. Andray. Tena miangatra ny fiainana ry Fanja. Mafy. Io indray ny malalako. Efa eto ho aza. Fa zao. Efa ho dada ny fiantso anao afaka volana maromaro. Ary lahy mitovy aminao koa izy. Zany ve? Marina ve zany ry dokotera Fanja? Oay. Tsongoboka anao androany fa disy manany any loatra. Marary zany kia. Ndrea. Jereo ane raha tsy misy tia tananao e. Kay. Ianao tsinona manany any foana ka. Aza tia atao an'izany fa mijaro ka. Efa tonga eto amin'ny fiaratsika fa aleo veloma amin'izay ny fiara dia aterina miasa ianao e. Andao ary andeha tsika e. Raha mbola miantso aho hoe dokotera anao dia mbola ataoko marary n'olona teo. Ao rehefa tsy mamerina an'izany tsony aho a. Fiaran'ny dokotera Fanja vele teo. Aizany ka Fanja mbola ao amin'ny hopitaly io. Raha ny fantaniako azy dia efa lasa sefo izy zaniko. Sy inona zany nataoko. Ratsy ty mbola tarakina pigadrano. Aleo anga mody ny an-trano dia ampy mandinga izay tokony atao a. Fa tsy dokotera Rato ve le hitako teo e. Tena
Tsy diso mihitsy ny eritreritro ka izy mihitsy iny. Ary efa nivoaka izany ilay kiarolahy iny a. Ohatra loza nasaika voadonako ilay olona teo marina. Za koa moa variana nahita an'ilay dokotera Rado iny ko. Tsy mifantoka amin'ny familiana intsony. Enareo aloha jereko izy teo Andriamanitro, fa atao tsy ato akory Nambinina. Fa iza koa zany ary aiza feo an'izy vadinao ihany inona ary ty matahotra be ty? Ve zany fa aiza ianao no tsy hitako atao anaty fiara re zao ikasamonanao sy fanja Rado amin'izao ary tsy amelana ony raha tsy maty nareo. Maninona tsara zany mila mitandrina ianao ry Nambinina. Izay fa lasa tena mila mijery any fantsa sao dia maninona any izy. Tsy tiako intsony mantsy raha mbola maty tahaka ny very fantsa. Izy raha tiako efa mitondra rano. Nasaka eto amin'ity lalahakely mitsofoka ity iny androany. Vao mandala eo iny dia tonga dia tapenako amin'ity lamba misy fanafodiny orina amin'izay tsy mikika atsony. Mety mihitsy zany. Ady mora koa amin'izay ny tonanazana trano Ary mangingina be any ity lalanyity zany sa ve rehefa lera fodiana ohatr'izao dia tsy misy mpandalontsony. Aleo andeha mafimafy ka. Nambinina koa ty mbola tsy hita ihany hoe aiza na aiza. Inona Rado ary aleo dia tapenako aingina vavany. Tonga ato an-trano ihany marina. Ary tena misy lanjany ihany izy zany tena tsy araka ny eritreretako azy mihitsy. Aleo aloha apetako etsy amin'izay izy. Zay ary aleo aloha velabelahana amin'izay tsy ary tena. Mifoazy tena teo. Fa aiza zany? Ary iza koa ianao Vonjy manginy tena. Miteny any ty aza efa vao ratsy fesika eo tena tonga dia taperiko ny atena. Mitenena anketeny eo fa taperiko amin'ity antsiny ateny mitenena ihany eo. Fa iza nefa ianao ary maninona ny tsy samy mampiseho tarehy? Fantatra ny feo anao i dokotera Rado. Ary matadidy ianao zany ao ary aloha fesoriko mihitsy ty. Zay kahoana hitanao tsara amin'izay ny tarehako. Efa tsy taitra tsony dia inona zany ny anton'izao zavatra izao ka? Sa amerina ny zavatra taloha indray? Ty tsy za mibaiko tena amin'ny zavatra ataoko mazava. Ary aloha tapenana ihany aloha ny vavany ty fa ohatran'ny manolana foana ka. Andeha hivoaka ny ivelana iny fa tena mbola mety be any izany varavarana izany sa ve mbola taraiky any amin'ny hopitaly? Aleo raha ngao any
raty ve izany tazako izany. Tena aleo aloha hijanona eto e. Aleo hajanona eto ny fiara dia arahana izay misy azy. Zay. Na dia manavy ny endrika azy alahy dia fantatro foana ny rado a. Dry, fa atao kodikody be ry izy. Fa misy inona ary? Efa azo koa reto fa leo amin'izay verina malaky sao dia tafaporisa koa ilay kalafantsika. Ary tsy mahita mihitsy izy izany a. Sady manao tongotra katoka mihitsy izy izany. Ay ato ny tranony. Tonga ary dokotera Fanja. Arendry be kosa izy izany a. Sao dia inona Londry e? Fanja? Tena ao izany izy. Dia inona ny ataoko? Iantso polisy ve sa tonga dia dirako zebrao? Aleo rangahy ianona ihany aloha izay resaka ry zareo a. Mety noana angamba fa aloaloha esorina kely amin'ny fahatorana amin'ny vavany. Finona ny tianao atao e? Kalma dokotera Fanja fa mbola betsaka ny zavatra ho ataoko anao a. Sao dia sotro rano satria izay hitako manateny larora foana mantsy ianao fa mety efa maina be angamba ny tendanao a. Sady jereny e, maina kely le molotro tsara tare iny. Sa ao aloha roa kely mihitsy dia mba mandimandana tsara amin'izay e. Niany, mbola hanodanao sa zavatra ataonao amiko izao. Zany a. Aza mba mifampiandro tody kely raha matoa. Eny e, ela be zany fa mahay vava loatra tena. Dia zany aloha karakaraina malaky. Atahotra amin'ny mazatra ihany kiry pisy kely a. Fa mialohan'izay aloha dia aleo mahakafafany kely aminao. Miala ianao. Zany ka mitondra voky. Tena mifona rato a. Ay ve ianao ty mba mahay miteny malefaka ohatr'izany ihany. Ary raha hoe mitondra voaka indray isy rarahiko an'izany fa esorano tony akanjo tony e. Apetrao kely ny vadiko a. Ay ela, za mihitsy ty e. Inona ny makakanao a? Dia mbola noho ny fomba ratsy foana vera doko a. Amin'io dia ny vadiko mihitsy ny nalainy lahan-kiriny. Ay ve ka vadany laty e. Hitako moa izy tena no teny hoe be vokako. Eny e, efa napozika any zany. Tonga dia torahako amin'ity tavoahangy ty io amin'izao variana mitady izao andro any. Inona ny lahy? Ay dia vady alohako maro. Tena mandeha rapisa. Nambinina, tsy naninona ve ianao teo? Ny tanako sy ny tongotro koa mantsy mifatotra teo dia tsy afaka namonjy anao akory a. Fanakaiza izy teo e. Lasa andrivatra ny voakany re izy a. Aleo mihitsy anjihako any iny. Arofonoko le tsy vaniny iny aloha. Tsy manaiky an'izao a. Tsery Nambinina. Aleo fotsiny izy hoany. Ataoko maty iny e. Tsy mety an'izany ary Fanja. Lasa manjaka amin'ny mpanao ratsy. Raha mbola migadra indray iny masy dia tsy mienatra akory ny voakany afaka 3 volana. Aleo tonga dia atao fitsarama-hoaka ny sahazany ireny e. Malala.
Fombantsika kristianina manao valifaty. Aleo izy anentsika ny eritreriny any. Tsy manaiky an'izany a. Jereo anie ianao hoe tataka be mihitsy ny lohanao. May ho ianao ka. Jereo very raha be anie. Zay anie ho any lazaiko aminao hoe andao ianao entina ny hôpitaly mystère dia any ny tsaboana. Noho ny teninao ry fanjadekeko any a. Noho ny teninao. Ndao tena saika tratra marina. Asa ho ihany no fa nisy an'iny tavoangy kely iny teo akaiko teo raha tsy zany angamba zandray tratra farany teo. Eny tsy napoziny kosa aloha iny zay le hoe nitampoka tsy mahalela. Ary aloha fanganina ihany ny fiara sao dia manentsy ao aoriana ry tekarila reny. Oay le ty fa atao tsy mahatsony ne zany frein fiarako zany. Zany efa ty tena mirimirimy be ohatrin'ireny iny reny. Dia inona ataoko e? Efa kely sisa dia ifandona amin'itsy fareo aloha kitsy ah. Marina mafy raha vao vilitsony ty. Nosoratany tojo ny rina na ny rinandry. No velominy iratra RM Masté anjaramanitry ny aina Manozy Dity niaraka tamin'ny Fitahian-Soateny Iaraindraina ary Radavy. Hôpital Mystère nandrindra sy nanantotosa Rima ny fanantenana.